Coucou, avy aiza kinareo? Avy atao voatany sa avy any amin'ny sisiny? Dia ahoana ke izy ndraiky iny olona resaka tamindreo iny? Koa tia zany zareo sa merina sa ino? Ary ny zanaky ihany hoa fotsy sa mainty sa zarazara ihany ary zareo reny ohatrohatrany ahoana? Raciste, quelle honte! Toetsaina tsy mivoatra, toetsaina mirefarefa amin'ny tany, horesananao androany atao anatin'ny fandaharana ny Antanyrano. Faly miarabanao tonga sondray atao anatin'ny fandaharana ny Antanyrano, Joana Razanakoto miaraka aminao. Raciste, quelle honte! Zay moa ny tema resantsika androany resaka rasisme zay satria ny ten'Andriamanitra entina ampianarana ny tiana izay diso hitezana ny fahamarinana. Ozy izy mihitsy ny ten'Andriamanitra amintsika any amin'ny Jakoba 4:7 ihany hoe raha ohatra ka misy fizahan-tavan'olo aminareo izy dia manota ianareo ary elohan'ny lalàna ho mpanota. Ny rasisme moa zany dia fizahan-tavan'olona izay le izy efa nisy teo amin'ny introduction reny lazaiko aminao reny fa ny afantaranao hoe rasiste ny olona anankiray misy ohatra hoe tsy afaka manambady merina izy na merina tsy afaka manambady côté ohatrany na hoe côté tsy afaka manambady merina na hoe tsy afaka manambady Betsileo ohatra avy any amina faritra anankiray izy tsy mahazo manambady faritra anankiray. Misy koa ohatra hoe tsy afaka mifampinamana izy satria zareo ny avary satria hoy zareo ny taranakianina dia tsy mahazo mifandray amin'ny satria tsy afaka mifanambady zareo satria zay karazan'olona ohatra zao avy ato amin'ny taranak'izao ihany afaka afa-tsy amin'ny havanianina ihany afaka manambady anazy raha tsy manana an'izao ihany izy izay vao mety aminay. Sady matetika moa zany misy an'io rasisme io tany amin'ny taonjato tamin'ny fahampanjaka tany nisy an'izay fa rehefa aty amin'ny taonjato faraiky amin'ny roapolo tsy haiko ianao hoe taonjato fahafiry fa zany zao taonjato faraiky amin'ny roapolo efa avancé be daholo ny zavatra rehetra ny teknôlôjia efa misy zavatra be dia be efa niova zany tokony efa hoe nanaraka an'izay koa toe-tsaina raha ohatra ka olona mandroso fa toe-tsaina tsy mampivoatra tsinona le izy toe-tsaina tena hoe mamoehatra ozy izy ny fiteny gasy fa mirefarefa amin'ny tany izy raha ohatra ka hoe tanora ianao no manaraka ianao tanora manaraka an'ity dia azonao kokoa hoe tena toe-tsaina tsy izy mihitsy hitatsiny io eny amin'ny fiarahamonina amin'izay resaka hoe finamanana fanambadiana hita katrany am-piangonana aza moa mety ahitanao an'ilay izy satria ohatra hoe ohatra fotsiny raisiko hoe tsy andeha hivavaka fa mpivavaka ohatra an'izao daholo ny paoziny ohatra an'izao ny lokony mainty izy fotsy izy na mety hoe mavomavo izy dia tsy mety amina ny volony ohatra ny somary ngitangita tsy malama na hoe tsy ngita ny volony fa malama dia izay ny atao hoe rasisme zavatra mampisarazary zavatra tsy mahatonga anao uni satria ny tanjon'Andriamanitra amintsika hoe zay hoe irayntsika ao amin'i Jesosy Kristy Galatiana 2:7-8 izy hoe fa tsy misy tsony izy na andevy na tsy andevy na grika na jiosy na lana fa irayntsika ao amin'i Jesosy Kristy. Rehefa nandray Jesosy zany ianao tokony tsy hanana an'izany fomba fisainana zany tsony indrindrandrindra moa ianao hoe tsy manana an' Jesosy vao maika ianao mety zaingy iratenao opportunité zay mahatonga anao mety hoe ozy izy ianao za tsy asa mihitsy olo raha olona ohatr'izao no mampiasa anay raha olona fotsifotsy mampiasa anay na olona maintimainty mampiasa anay na olona avy any amin'ny côte mampiasa anay na olona eto afovoatany mampiasa anay tsy anao an'izany mihitsy eo ianao miahaka eo lasa zavatra efa misy zavatra homanin'Andriamanitra anao ve ino lalana omen'Andriamanitra anao dia lasa zay ve zany no iratenao opportunité indrindrandrindra moa hoe tsy hahatongavanao any an-danitra zany satria mpanoty ianao elohan'ny lalàna ho mpanoty ianao fa raha ohatra ka misy ozy izy raha misy zany hoe andevy sy tsy andevy zany dia andevy-niota ianao raha misy andevy ozy izy dia andevy-niota dia Andriamanitra dia Jesosy manafaka anao ary ny zanakanao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo izy Jaona 8:36 misy an'izay fa raha ohatra ianao ka hoe mbola ozy izy ianao aleo za ho eto ihany aleo za ho eto ihany dia eo ianao dia miahaka eo ianao sady tsy tafavoaka ianao eto an-tany tsy tonga ny an-danitra ianao dia tsy haiko izy perte indrindrany amin'izany fa raha ozy izy ianao mbola misy amin'ny fahasamihafana tokony mahafantatra ianao hoe olombelona daholo dia raha kristiana ianao dia taranaka Damaseva daholo dia avy amin'ny le zanaky Noa anankitelo mamaky baiboly ny olona koa nge tsy mamaky baiboly tsy mahafantatra ny ten'Andriamanitra dia izay mahatonga anazy mbola rasiste sady indrindrandrindra moa ny anton'le rasisme koa nge hitazomana hoe rasa ohatran'izao dia matetika ny olona ato izy
zany hoe manao ody izy makany amin'ny doany izy manompo sampy izy zany zay ny fahamarinan'le izy dia manompo sampy zany moa évidemment tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia na ohatra ianao zany ka hoe sady makany am-piangonana no mbola rasiste dia mety hoe mbola manompo sampy ianao fa mbola tazominao ihany le fomba fisainana ohatr'izany fa tamin'ny fanafana ozy izy Jesosy Kristy no ananafana anareo fa aoka tsy hoazon'ny zogafanandevozana intsony fa tsy hoe any am-piangonana ianao dia za tsy ametrahany ty tanana fa izy ve ohatran'izao ianao ve tsara no iza sa ianao ve mety no iza fa iny ny fidin'Andriamanitra misy boky ny Bishop Dag zay hoe loin et son onction dia mitenao izy hoe na mainty izy na fotsy iny ny fidin'Andriamanitra dia mety amin'Andriamanitra fa ianao zany complexé matoa tsy mety aminao izy satria no ny lokonao ve dia tokony ianao ve ny tokony teo nefa izy mety ianao zany rehefa mitany indrindra ny zavatra ataonao zany tsy mety indrindra fa vao mahafalo anao hoe manafaka Andriamanitra manafaka Jesosy mbola afaka no afaka amin'izany fomba fisainana tsisy dikan'izany ianao miova amin'ny fanavaozana ny saina reste Jesosy dia aoka hiala amin'ilay fomba fitaizany ray aman-dreny taloha efa zanak'Andriamanitra ianao zao zay rehetra nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra ny se comporter va ho zanak'Andriamanitra ray antsika eo amin'ny Jesosy tian'Andriamanitra foana io na tsy metimety aminao ny lokony na tsy metimety aminao ny volony dia tsara izy rehefa momba an'Andriamanitra dia hitany fa tsara izy hitany fa tsara ianao hitany fa tsara le olona ohatry ny ambaninao iny fa tsy manova ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahaizan'Andriamanitra mamorona mihitsy ny rasismanao tsy mahay manamboatra ohatry niny akoriny ary ianao dia ohatran'izay le rasisme mahamenatra toe-tsaina tena mamoetra rehefa amin'ny tany manimba entiny devolizarazarana ny olona fotsiny fa iraintsika eo amin'ny Jesosy dia mino fa miova ianao amin'izao fotoana izao miova ny fomba fisainanao miova ny fomba fijerinao ny hafa dia hiakatra koa ianao hiakatra ho tonga aty amin'ny taonjato faha 120 ny fisainanao fa tsy tavelany amin'ny fahampanjakany fa tsikartena nandroso be mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany soa anarazana koa toniaraka taminao tahiny Jesosy